Sika ny amin'izany teny zany a satria dia manakambara amintsika izy ao anatiny ireny rehetrarehetra ireny. Dia mbola noho isika raisika Korintianina faharoa toko fahadimy. Korintianina faharoa toko fahadimy andininy fa efatra ambin'ny folo. Korintianina faharoa toko fahadimy andininy fa efatra ambin'ny folo. Korintianina faharoa toko fahadimy andininy fa efatra ambin'ny folo. Izao no voasoratra ao. Fa ny fitiavan'i Kristy no manery anay, satria izao no hevitray, maty ny anankiray hamonjy ny olona rehetra, ka dia maty koa izy rehetra. Maninona izy rehetra? Maty izy rehetra. Raiso tsara zay a. Tadio tsara zay. Ary maty hamonjy ny olona rehetra izy, mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay velony. Fa ho an'ny pastera, ho an'ny fiangonany, ho an'azy, ho an'izy io ambany io valiny, ho an'izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy. Ho an'izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy. Averiko farany le teny. Fa ny fitiavan'i Kristy no manery anay, satria izao ny hevitray, maty ny anankiray hamonjy ny rehetra, ka dia maty koa izy rehetra. Ary maty hamonjy ny olona rehetra izy, mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay velony, fa ho an'izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy. Amen. Ny afatra apetraka amintsika tsirairay avy eto androany dia zao, fanontaniana no apetraka. Velona ho an'izy ianao. Velona ho an'izy ianao. Dia efa izay mahay mamaly daholo tsika ho an'i Jesosy. Halleloja! Ho an'i Jesosy. Fa ratsongoloantsika tsara ny fiainantsika ao anatin'ny 24 heures. Tsy alaina sary fa atao kamera. Raha alaina sary iny mety mba mahay manao pose selfie tsara daholo. Tsikitsiky, endry tsara. Raha alaina sary iny, miomana ianao dia alaina sary. Zay, maka sary ianao dia tsara ny sary. Ary mahavita maharitra ianao rehefa asaina alaina sary. Aza mihetsika, tsiky tsara. Mboary tsara ny pose ny sisa satria alaina sary. Fa ny tian'ny tompo atao amin'ity androany ity raha anao test tsika, aleo tsy alaina sary, fa aleo kamera no apetraka. Kamera caché. Manomboka amin'ny 7 maraina hatramin'ny rapitso amin'ny 7 maraina. Anahoana? Alefantsika video eto. Velona ho an'i Jesosy tokoa ve? Ahoana ny alalako fa velona ho an'i Jesosy aho? Inona ny tiany tompo tenenany amin'izay hoe velona ho an'i Jesosy zay? Mba tsy ho velona ho an'ny tena intsony izay velona, fa velona ho an'ilay maty sy nitsangana hamonjy azy. Inona ny dikan'izany hoe velona ho an'ilay maty nitsangana hamonjy azy? Andeha haka micro indray, mba me micro indray ve za? Iza le niteny hoe velona ho an'i Jesosy? Zafady. Toa tsisy tanangatanana tsony e. Halleloja. Mba tsy ho velona ho an'ny tena intsony izay velona, fa velona ho an'ilay maty ka namonjy azy. Ohatrany ahoana ray aman-dreny ny fiainanao izany hoe velona ho an'ilay maty namonjy azy zany? Azafady fa le micro atsika koa indraindray mahazo, indraindray tsy mahazo. Velona ho an'i Jesosy fa tsy ho anazy. Aha. Dikany dia izao zavatra rehetra izay atao ankinina amin'i Jesosy. Ny zavatra rehetra izay atao ankinina amin'i Jesosy. Aha. Ninona atao? Misy matsy rehefa maty ka dia ankinina amin'i Jesosy. Manao fitaovam-pivavahana izy dia ankinina amin'i Jesosy. Rehefa anao trano izy manandro ihany fa manao fitaovam-pivavahana. Tsy izay. Aha. Afoy daholo ny zavatra rehetra. Afoy ny zavatra rehetra. Araka ny sitrapon'Andriamanitra. Araka ny sitrapon'Andriamanitra. Halleloja. Anampy azy indray aman-dreny ato. Fa Jesosy te
hiditra amin'ny fiainantsika faran'izay kely faran'izay kely indrindra amin'ny fisitsika sistansatsika zany zay zany tian'Andriamanitra na amin'ny zavatra faran'izay kely zay tsy heveritsika ho manan-danja akory ary tian'Andriamanitra tena hoe hidirana mihitsy zay. Halleloja. Na zay tsy heveritsika ho manan-danja ara dia tia ny hidirana. Zavatra kely dia kely indrindra amin'ny fiainantsika tia ny tompo hidirana. Dia anjaka amin'ny fiainantsika izy. Ohatrany tsy matakatra an'ity micro ty fa tsy mahazo tsara l'émetteur. Mandroso aty ianao rahalahy. Inona no tianao ambarana zany hoe velona ho an' Jesosy zany. Aritra tsara tsika fa misy zatra tiany tompo amboarina amiko. Misy zatra tiany tompo amboarina aminao. Misy faka ongotana mihitsy mba hametrahana zay tena avy aminy. Halleloja. Zany hoe tiany Jesosy ambara hoe velona ho anazy zany tsy manam-pahefana tsony amin'ny tenany fa zay andrahan Jesosy azy na iza na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona na amin'ny andro inona na amin'ny andro inona tiany Jesosy izy fa tsy manam-pahefana tsony eo amin'ny tenany. Halleloja. Misaotra betsaka. Misaotra ny tompo. Dia izay ny takian'ny tompo amintsika tsirairay avy. Zavatra mampalahelo eto Madagasikara dia hozy Jesosy hoe foana ny vavahan'ireo amiko. Raha mampianatra ny lalàn'olombelona izy asolony ny didin'Andriamanitra. Ary izy hoe ity fireneny ity manaja amin'ny olony fa ny fony kosa lavitra. Mba tsy amin'ny fanajana imolotra manajantsika ny tompo fa ny fotsika ho anazy. Amiko ny hoe velona ho an'i Jesosy dia araka ny voalazany hoe efa tsy ny sitrapoko intsony zany no atao amin'izay fa manombo ny nofoko dia ny faniriako sy ny filako amin'ny hazo fijaliana. Halleloja. Misaotra tompo. Tsy ny sitrapoko intsony ny atao fa nanombo ny nofoko mba amin'ny faniriako sy ny filako teo amin'ny hazo fijaliana. Me mazava. Inona zavatra toriana aminao amin'izao fotoana? Inona ny ilainao? Avy fa zay ilainao rehetra raha miditra ato amin'ny tokom-pivavahana ianao dia ho azonao zay ilainao. Soraty daholo ny sujet de prière anareo rehetrarehetra. Fa misy baoritra ao rehefa avy eo alatsantsika ao zay zavatra mangetaetanao sy zavatra ilainao. Soraty ao fa raisitsika zay baoritra zay dia hoentintsika atsangatsika ohatr'izao miaraka amin'ny rakitra ianao ao aorianao, miaraka amin'ny vola dia ho valiana zay rehetra ilainao sy tadiavinao rehetrarehetra. Kanefa ilay voasoratra teto hoe zay an Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriany sy ny filany teo amin'ny hazo fijaliana. Masana zany tsy mahazo misy faniriana ntsony azy zany. Tsy tokony misy filana ho anatsony zany. Taditsika Jesosy rehefa tao Getsemane. Ny mission an Jesosy dia ny eo amin'ny hazo fijaliana ny hafarany. Rehefa tonga tao izy tao Getsemane teo an-jaridaina dia nangorooro. Ny atsembohany ara-taka ny rà. Ary teo izy dia niteny hoe fadiran'ny novana loatra ny fanahiko taka ny efa ho faty. Esory amiko ty kapaoko ty. Zay ny filan'i Jesosy ara-nofo. Esory amiko ty kapaoko ty. Fa zao ny lazainy tamin'ny rainy avy eo. Nefa aoka ny tsy ny sitrapoko ny atao fa ny anao. Ry havana, ny anatonantsika an Jesosy tsy ny ahatanterahany sitrapontsika akory. Halleloja. Ny anatonako an Jesosy tsy hitady an Jesosy izara lova miaraka amin'ny rahalahako akory. Zay ke zavatra nisy tato tamin'ilay Luka 12 teo e. Nanatona an Jesosy hoe ndao mba anatona an Jesosy fa ohatrany mavita ferafera angambo ty Jesosy ty na mavita mampanao arrangement, mavita mandamindamina fa misy ady tany enjana be ao ampiray tapo ao, nefa samy ray fiangonana ihany, samy ray W, samy ray choral. Fa miady, tsy mifankaty, tsy mifampiditra trano, tsy mifampiatso ao telefona, tsy mifankahita mihitsy ao anatin'ny herintaona. Satria nahoana? Misy ady tany ao. Misy ady lova ao.
ity Jesosy. Aloha resahana amin'i Jesosy fa en Jesosy ny afera. Jesosy inona ny ilanao ozy Jesosy? Zany Jesosy fa misy an'ity dossier ty. Anao ty zao ny kadastra, ty ny plan, ty ny juridia, ka ty tany ty edivany amianakavy ty. Misy tsy mety fampizaro. Ty mba eritrereto kely inona mba azo atao amin'ity. Dia ahoana Jesosy? D'accord are. Nao fa lamitsika ity. Lamina ny amin'ity za matahotra mino fotsiny any. Zay ve lazainy Jesosy? Napetraka Jesosy tsara ny resaka. Zanga ny rahana andamina fizarana lova aminao. Izara lova velony any rahany dadana aty tany. Andamina resaka problème manareo amin'ny resaka tany. Tsy ny raha iny Jesosy iny. Za koa milaza aminao fa raha resaka filana ranofo, resaka fitiavatena, resaka fitiavana zao tontolo zao, resaka hitady tompony anao no anatonanao an Jesosy, diso adresy anao. Raha tena le Jesosy teo amin'ny azo fijaliana ny toriana, fa tsy le Jesosy be dabe amin'izao fotoana misy be dabe ny Jesosy, d'accord amin'izany. Omenao vola kely izy dia d'accord. Omenao fafolo karena izy dia d'accord. Zay ninona angataonao hoe rehefa misy vola dia ataon'le Jesosy anankiray. Satria izay lazain'i Paoly ato hoe misy Jesosy hafa. Misy Jesosy hafa miditra, misy Jesosy mitady vola, misy Jesosy mangary paosy, misy Jesosy maka ny akoho amam-boronao, misy Jesosy maka ny tambarinao, efa any amponja. Le olona efa migadra. Mbola tononany hoe misy tany ve anareo any azo ampiasain'ny fiangonana fa izay ny tahiny tompo anao ary ivoaka amin'ny fotsy ianao raha omenao io tany io. Ore olona fa izy ty fivavahantsika ity. Ino ty zavatra ambarantsika ity amin'ity filazantsarany Jesosy Kristy ity. Vidianao vola ny lanitra, vidianao vola ny fitahiana, vidianao vola ny fanambinan'Andriamanitra. Mila mitsangana. Ary zay ny itsanganantsika. Zay ny anambarana an'izao zavatra zao satria pelita be no mibrika. Fa iverina fa azo amin'ny fivavahana daholo ty rehetra atao ty. Te azo fitondrana ianao, te azo fanjakana ianao, te hitondra firenena ianao mivavaha. Manaova politika, ataovy eo Jesosy. Jesosy tsy manao politika fa lazaiko anao zany. Satria io politika atao tany io, politika maloto io. Laingany ao. Fitiavantenany ao, famononany ao. Jesosy tsy ampidirina amin'io. Jesosy tsy miditra amin'io. Izahay tsy miditra amin'io. Fa rehefa tonga ny fotoana anjakan'i Jesosy eto tany ao aorianan'ity fitsanganana maty sy ny fiverenan'ny fiangonana ho any amin'i Jesosy ka hiverina indray Jesosy, amin'izay tsika vao mahazo seza miaraka amin'i Jesosy. Jesosy ny gouverneur ao Jerosalema. Halleluja, mbola ho avy zay. Fa raha ny amin'izao za milaza aminao, iverenantsika ity Baiboly ity. Iverenantsika ny zavatra voasoratra rehetrarehetra ato. Fa tsy hoentintsika amin'ny filantsika akory Jesosy. Tsy hoentintsika amin'ny filantsika akory Jesosy. Zao ny zavatra nisy tao Korinto tao. Ny Korintianina dia olona nanolo tena, olona natao batisa, olona kristianina. Fa tao amin'ny fiangonan'ny Korinto io zava-doza ny tao. Satria nahoana? Misy mifampitory eny amin'ny tribunal reo. Nefa hoe kristianina. Nefa hoe mpiara-mivavaka. Dia manana raharaha, manana dossier any amin'ny tribunal any. Ino ty ataonareo ozy Paoly? Ino ty ataonareo? Ny olona any amin'izao tontolo zao ve ny tsara anareo? Nefa ianareo kristianina. Nefa anareo milaza fa zanak'Andriamanitra. Dia miady anareo. Tsy mahainga anareo raha mba ambakaina kely. Maninona raha mba manaky ambakaina ianareo? Maninona raha mba mandefitra nareo? Fa tsy mahay mandefitra, tsy manaky ambakaina, ny nofo no mibahana. Za tsy d'accord amin'io fa akariko io. Zay. Tsy manaky an'io na izy ianao na izy, hoentiko any io. Fa ahoana ozy Jesosy mantsy ianao rahalahy? Raha an Jesosy ianao. Raha omeny fahavatamaina ianao ato. Dia ahoana? Valio totondry. Ahoana? Omeo azy koa ny ilany. Raha maka ny t-shirt anao izy omeo hatramin'ny blou zao.
ka so ianao ao ariana fotoana dia anato anaty amiko hoe tena misy olona miady amiko ary mba eto ambavaka mba handresy a oza hoe tena tseninao ngamba le tory-teny teo a misy olona efa toriana zao teny zao anambara zavatra rehetrarehetra ny famarina vita le tory-teny mbola tonga andray izy dia le problema fizarana tany sy ny problemana fifanarahany amin'ny mpiarabelona sy ny mpiray vodindrimina aminy eo ny tantarainy amiko efa mazava ny teneniny baiboly raha misy mamelaka taimainanao amin'ny akavana nomeo azy ny akavia raha misy mitarika anao a handeha 1 kilometra mandeha ala miaraka amin'ny 2 kilometra raha misy makany akanjo anao a omeo aminy amin'ny antranony akanjo ambony inona dikan'izany raha lasa anabavy ozy ny olona hoe tena adaladala ty fiainana kristianina ity nampakain'ny vazaha fotsiny nareo amin'ity fivavahana kristianina ity tsy alao ny fivavahan-drazana ihany tsy alao ny razana ihany tsy isy razana izany ny maty tsy misy atserovana azy intsony eto tany ary maty tsy mahita zay iainany eto tany noho izany raha ho am' Jesosy tsy misy an'izany famadihan-drazany zany ry malagasy ry Madagasikara malala raha kristianina ianao ny fomba ny lanitra ny fombanao alohany mahamalagasy ianao nororaina ke zany Jesosy zany misatroana tsilo ane zany Jesosy zany noesoesona ane zany Jesosy zany fa inona nataony nangino io vavany io ny anao mbola tsy tonga any amin'ny esoesona akory ny vavanao efa le atsy ambadika atsy analatrano atsy efa mahinao atsy njay indray le ao ananinao nefa ianao milaza amin'io fa kristianina nefa ianao milaza amin'io fa hita foana ianao miainga maraina rehefa alahady tsy tonga ianao raha tsy rehefa hariva ny alahady zay fa tonga am'izay ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy problema foana de ozy ny olona fa le Jesosy nareo fa iny tena mampitabataba be nareo ohatr' zany fa iza le exodosy toko 7:10 Jehova hiado anareo fianareo an'inona ianareo angina ozy anao fa de angina foana ve zany tantely de tsy te mihitsy zany zay ny voasoratra ao tsy hitako zay zavatra hafakoatra zay fa raha vo rebirebenao eo de hiady hevitra be aloha misy fotoana aloha mba miteny ihany velona ho an'i Jesosy raha lasaina bavy tsy velona ho an'ny tenany tsony satria nahoana ozy izy teo ny fanalahidiny io de atoroko anao fotsiny maty ny anankiray ozy izy amonjy de maninona ny ambiny rehetrarehetra maty toy izany ko ka ny olona maty ve mbola mitabataba ny olona maty ve mbola azafady amin'le fiteny hoe mbola milelalela ny olona maty ve mbola mamelaka tamaina tsia mila fatarinao zany ty filazantsara toriana aminao ty fa filazantsara ho amin'ny fahafatesana aloha mba ho amin'ny fitsanganana ny fiainam-baovao zay ny anoerantsika ny resaka amparatoka saiko nefa nisy nanao amparatoka taty Antsirabe taty le pouvoir du subconscient raha lasaina bavy inona ny eritreretinao io no nataon'ny politisianina hatram'izay io ireo politisianina mahay rehetrarehetra reo ny subconscient nampahomby azy ireo footballeur na basketeur mahay rehetrarehetra reo ny subconscient nampandresy an'ireo ireo homme d'affaires rehetrarehetra reo ny subconscient nampandresy an'ireo raha lasaina bavy subconscient herin'ny tenanao zany enao zany tia aompy ve enao tia ampiroborobo mombanao rehetrarehetra ampiasao ny subconscient eritrereto foana ataovy ao an-tsaina foana le roplanina ataovy ao an-tsaina foana le aéroport vaovao le rivata le vao hitariny iny ataovy ao an-tsaina efa mitondra entana ianao de efa miandry ianao de efa mahazo bie ianao de efa miakatra anaty roplanina ianao ataovy ao an-tsaina foana de ho tonga aminao re olona fa iny ty filazantsara toriana aminao ty ataovy ao an-tsaina foana hoe efa io le fiara mangirangirana ao an-tokotany ao ataovy ao an-tsaina foana efa azonao ndray le tany ray ary de efa azonao le tany ray atsy de efa mitsangana le trano atsy de efa mitsangana le trano ary Jesosy zany nitoriana aminao rehefa tonga any amin'ny trano fivavahana ny akamarony eto daholo le filanao rehetrarehetra fa zao ny lazainy Jesosy
raha tsy milatsaka amin'ny tany ny voambary raika maty dia mitoetra foana izy. Jaonina toko 12. Fa raha maty izy dia mahamobe. Lazaiko anao raha lasaina bavy ny filazantsara toriana aminao ty dia hanompona anao eo amin'ny azo fijaliana. Satria zao no izy, tsisy raisinahako, tsisy raisinahako fa lazaiko anao. Ary Jesosy tsy te hanao bricolazy amin'ilay olona nandova ota. Jesosy tsy te hanao bricolazy. Ianao kosa ohatrany metimety, ianao ohatrany tsy dia miteny ratsy, ianao ohatrany tsy dia mivoaboaka amin'ny any amin'ny namana miara misotrosotro rehefa zoma, ianao to korala, ianao zao. Ianao ohatrany metimety ka. Milan Jesosy sisa ianao dia efa milamina be. Tsy misy marina na dia iray akory aza. Samy efa nanota izy rehetra. Ny fahamarinanareo dia tahaka ny fitafiana miosin-draha. Tikan'izany, hoy Paoly hoe indrisy olo mahantra. Tsy izay tiako atao, izay zavatra tiako atao tsy vitako. Fa le zavatra ratsy tsy tiako atao no ataoko. Indrisy olo mahantra. Andevo namidy ho amin'ny ota. Tikan'izay tsisy hevitra tsony afa-perta. Tsy azo amboamboarina io en pensée positive. Psychologie chrétienne, psychologie positive. Cure d'âme. Olona tsara ianao rahalahy. Manana ny maizy ianao. Aza vela ambanimbanian'olona izany. Fa olona manatsaina. Olona kitana. Ary olona tena ambony. Fa mitoera amin'ny ianao. Ianao io, ianao. Zay ve ny filazantsara? Zay ve ny tenin'Andriamanitra? Fa naviliny Satana ty filazantsara ty. Ilazana fa tsara ianao. Ilazana fa mendrika ianao. Ilazana fa tena olona tsongon'olom-bola ianao ary tsara. Fa za milaza aminao fa ny olona rehetrarehetra dia nandova fahotana. Mandova zany tsisy ninona ataonao zany efa niteneniko maly. Tonga dia mandova ho azy fotsiny. Dia inona ny lovantsika amin'ny maha-olombelona tsika? Nandova fahotantsika. Na manahoana ianao eto, na manahoana ianao eto, manahoana toetranao eto, na inona nananao eto, na ahoana fanananao eto, raha tsy mbola niaona tamin'i Jesosy Kristy marina ianao, dia mbola mpandova fahotana ianao. Na pastera ary ianao eto, na mpampianatra teolojia ary ianao eto, na filohan'ny korala ary ianao eto, na mpikambanao anatina fikambanana mpitory filazantsara ary ianao, na mpiandraikitra filazantsara fitoriana sy fikambanana ary ianao eto, raha tsy niaona tamin'i Jesosy ianao, dia mpandova ota ianao. Ary otany ao aminao, ary tsy afaka anao tsara mihitsy ianao. Fa mifono fotsiny ny ao ambadika ao. Tsy mipapiakadao ny eny important. Lazaiko anao zany. Papiakadao ihany. Fina tena zava-dehibe? Le ao anatiny. Raisy fotsiny biriky tany iny. Na ataonao papiakadao mangirangirana mavomavo tsara tarehy ary io rehefa biriky io dia biriky. Halleluja. Ka ianao raha anao metimety amin'ny fomba mpivavahana maro isan-karazany, ty etikety rehetrarehetra ty, diakona, presbytera, mopera, pastera, filohan'ny fikambanana, président zao rehetrarehetra zao, navita fianarana ambony momba ny teolojia, mahay momba ny demonolojia, mahay momba ny kristolojia, hainao zao rehetrarehetra zao. Raha tsy ao mihitsy Jesosy, tsy misy mahasamy hafa anao amin'ny olona rehetrarehetra. Fa tany ianao dia ody tany, vovoka nanaovana anao dia ody vovoka. Biriky dia sarotsaroana fotsiny. Sarotsaroana amin'ny asa fanompoana. Sarotsaroana amin'ny fandehanana any am-piangonana. Sarotsaroana amin'ny fanaovana asa maro isan-karazany. Sarotsaroana amin'ny fanomezana vola. Tsy azo sarotsaroana io raha lasaina bavy, fa alao le biriky mihitsy novaina. Alleluja. Manahoana ny toerana misy ianao amin'izao fotoana? Aiza no misy ianao amin'izao fotoana? Velona ho an'ny tompo tokoa ve? Averiko ihany, ndao diffusena kely ny filmanao 24 heures zay maly, na fako maly. Ndao alefatsika eo.
dia ho ito ny toetra, ho ito ny fomba famaly, ho ito ny fomba fanao, ho ito ny toerana le, ho ito ny zavatra eritreretinao an-tsainao. Tsy vitan'izay hoe ny filomena nalaina sary ianao dia azo sary ianao ny tany an-tsena, azo sary ianao tany an-trano, azo sary ianao tany am-pianarana. Tsy izay ihany fa izao le eritreritra ao anatinao ao mihitsy koa no mbola ho avoaka, satria ain'Andriamanitra amin'ny mamoaka an'io. Ny olona tsy mahita izay eritreritra raha samy ety ivelany daholo no mifankahita, tsikitsiky, tsaratsara fanahy ao anaty eo, nefa mety mesara velatsy, tsy faly aminao, tsy mamela heloka, tsy mamindra fo, tsy mahay manome, tsy mahay miatra, fa ety ivelany mahafinaritra. Fandao Salamo 5:30 Jehovah efa nandinika ahy ianao ka mahalala. Ianao no malala ny fipetrako sy ny fitsangako. Voadinika ao ny toetra na mandeha aho na mandry. Fantatrao tsara ny alehako rehetra. Aiza ny alako tsy eo anoloanao. Ohatra reny mandeha any amin'ny aéroport reny. Rehefa alefa ny entanao valizy, mandalo scanner, hita ao daholo. Hita ao daholo. Ny akanjo, ny déodorant, ny kiraro, ny bakiraro, hita miavaka ao daholo, scanner. Ampianarin'ny natiora tsika, ampianarin'ny siansy tsika. Hita ny tompona ny eritreritrao manginao ary, ny eritreritrao zao, ny eritreritrao isanandro. Ary zay voasoratra amin'ny ohabolana hoe ny fo mamoron-tsain-dratsy dia fahotana eo anatrehan'Andriamanitra. Ka raha ho hoe dao ary avoaka koa tsy ny fily mahita maso ihany, fa ny fisainanao anaty sy ny fisainany fo. Ngamba tsy hisy tafajanona eto fa mandeha mitsoatsoaka daholo. Zavy iny, zaka iny, zaka ity. Dia izay no mahatonga ny Davida hoe tompo, raha mandiny keloko ianao, iza moa no hajanona? Raha mandiny keloko ianao, iza moa no hajanona? Dikan'izay, tsy hoe tompo tsy mandiny keloko dia ndao hijanona anaty fahotana ihany. Tsy mety koa izay. Misy mantsy ilay fahasoavana le hoe manota ihany. Ianao anaty concubinage, ina le concubinage? Tsy vita soratra teny amin'ny fanjakana ny lahy sy vavy dia miara-mipetraka ao an-tranony. Tsy vita vodiondry dia miara-mipetraka ao an-tranony. Miara-maka any am-piangonana rehefa nahady, ao anaty koralina nefa, mivavaka nefa, kristianina nefa fahotana eo anatrehan'Andriamanitra zany fiarahana mipetraka izany tahaka ampivady nefa tsy vita soratra, tsy vita vodiondry. Dia rehefa misy le fitoriana le milaza hoe fahasoavana, tsara ny tompo rahalahy, fahasoavana nge ny ainatsika, dia miaina ao anatiny ihany fa fahasoavana. Dia ianao miaina ao anaty kolikoly, ianao miaina ao anaty fraudy, hovaina daholo ny taratasy-panjakana rehetrarehetra ity, ny vola tokony aloha ienanao nefa vola tokony vola be ny aloha. Dia lazaina fa tsara ny tompo, fahasoavana ny tompo hoe izy micomprendre. Dia ianao tsy mamela heloka, ianao tsy mamindra fo, ianao tsy mahay miatra, fa tsara ny tompo, fahasoavana ny tompo hoe fantatro ny tompo io. Dia ianao ao anatin'ny raha maloto fa tsy miala ao, fa tonga ianao mivavaka dia manao, sao dia tady lany pilina tsika, tonga ianao mivavaka dia manao sponsorina, dia tsy mon'olom-bolo, dia tsy hofina rano ianao dia ametraha-tanana, dia lazaina ianao fa fiadanana, nefa ianao ao anatin'ny kolikoly sy ao anatin'ny raha maizimaizina manao tsindry azo lelany olona. Dia hoe fahasoavana tsara ny tompo fa fahasoavana angeny miaraka aminy. Tsy izay le fahasoavana tiana tenenina aminao eto raha lasaina bavy. Fa ny fahasoavana tiana tenenina aminao dia izao, misy hery ao anatinao ahafahanao manohatra fahotana. Tsy ainanao anaty fahotana intsony. Zay le fahasoavana tiany tompo lazaina. Satria hozy izy hoe ny fahasoavana nomen'Andriamanitra dia manome hery antsika anda ny fahotana ary aina amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Zay le hoe fahasoavana. Halleloja. Maty ny anankiray hamonjy ny rehetra. Maty tahak'izay koa izy rehetra mba tsy ho velona ho an'ny tena ny intsony izay velona. Ny deparantsika izany raha ho any an-danitra. Ho any an-danitra ity resantsika ity mantsy. Hiara-hiakatra amin'i Jesosy rehefa tonga any amin'ny raha olo-lanitra. Hiaraka hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny deparantsika tsy maintsy maty ianao aloha. Maty ny amin'inona? Maty ny amin'ny fahotana.
matiny amin'ny friariana, matiny amin'ny fizaozahoana, matiny amin'ny fitiavatena, matiny amin'ny fitiavam-bola, maty ny amin'ny olona mpanotanao. Ombona eo amin'ny Jesosy Kristy eo amin'ny hazo fijaliana. Vakio kely ny Romanina toko 9. Romanina toko 9. Andininy Romanina toko 9 angatahana vakitsika daholo rehefa any an-trano fa milaza an'ilay fahafatesana ao amin'ny Kristy sy fitsanganana ao aminy io. Romanina toko 9 andiny 4. Koa niara-nalevina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika, mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy amin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika koa amin'ny fiainam-baovao. Fa raha nampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesana isika dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganany. Fa fantatsika fa nitoetsika taloha dia niara-nombona taminy hanimbana ny tena niota, mba tsy hanompotsika niota intsony, fa izay efa maty dia ahoana? Afaka amin'ny ota. Iza ihany ny afaka amin'ny ota? Zay maty ihany ny afaka amin'ny ota. Zay maty ihany ny afaka amin'ny ota. Dia ahoana ny fomba hafatesana? Ny fomba hafatesana dia ny finoana. Ny finoanao fa maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy, nombona teo, dia niara-nombona teo koa ianao amin'ilay olona mpanotanao. Ary rehefa nalevin Jesosy dia niara-nalevina taminy koa ianao amin'ny mampanotanao. Ary rehefa natsangana izy dia natsangana fiainam-baovao koa ianao. Ary zay ilay lazainy namby teo hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Fa tsy hoe raha misy olona ao amin'ny miomana eo amin'Andriamanitra ao dia olom-baovao izy. Ilay miomana ary moa tsy fiangonana, tsy fikambanana fa mitory an Jesosy Kristy. Raha misy olona amin'ny protestant dia olom-baovao izy. Raha misy olona amin'ny katolika dia olom-baovao izy. Raha misy olona amin'ny luterana dia olom-baovao izy. Raha misy olona amin'ny evangelika dia olom-baovao izy. Zay ve ny voasoratra? Tsia. Raha misy olona ao amin'ny Kristy, tsy te hitory atoko-pivavahana aminao zay fa ny atoko-pivavahana manana lesoka daholy. Tsy te hitory fomba aminao zay fa ny fomba misy lesoka daholy. Tsy te hitory fikambanana aminao zay satria ny fikambanana dia misy lesoka daholy. Fa ny tiana hitoriana aminao dia Kristy tsisy lesoka. Halleloja! Tsisy lesoka io. Za raha hitanao eto mety be da be ny lesoka ho teneninao amiko. Za raha miaraka amin'ny mpiara-miasa eo ka hijery anay ianao, mety be da be ny lesoka hitanao aminay. Fa raha Jesosy kosa nitoriako aminao eto, tsy dakoro raha hita lesoka amin'ny Jesosy ianao. Tsy faly raha hita lesoka amin'ny Jesosy ianao. Ahoana hozy Jaona mpanao batisa? Indro ny zanak'orin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana zao tontolo zao. Ahoana hozy ny Salamo 7:50? Tao amin'ny vavany dia tsy nisy langa, tao amin'ny vavany dia tsy nisy fraudy. Tsisy lesoka io Jesosy io fa lazaiko anao. 100% pur io. Raha tantely io dia le tsy mitapoka, fa tena pura. Raha le ronono io dia ronono tsy mitapoka, fa tena ronono feno. Fa tsy hoariko amin'ny tantely sy ny ronono izy, fa sary teny aminao fotsiny zay hoe io Jesosy io tsara io, pur io, masina io, marina io, sady olombelona io no Andriamanitra io. Tsisy fitaka io, tsisy langa amin'io. Ary zay no natonga amin'ny fantatrao ny tantarany Jesosy rehefa ombona tamin'ny hazo fijaliana. Nentina teo amin'ny Pilato izy. Vaky saina mihitsy Pilato. Niasa saina mihitsy Pilato. Satria tratran'ny demokrasia. Inona ny demokrasia? Vonoy Jesosy, omboy Jesosy. Demokrasia zany lazaiko aminao fa tsy ankasitrahan'Andriamanitra zany. Ahoana ny demokrasia any am-piangonana? Iza manaiky? Nankatanana tao.
rehefa matykena maso dia zao nanaova amin'ny pastera azy. Pastera tsy miteny intsony hoe izy amin'ny manaiky. Rehefa misy zavatra tia pastera ho lanina zay dia zao ny atao amin'ny pastera, izy amin'ny mandahy. Dia rehefa miteny ny pastera izy amin'ny mandahy, tsy sa manangatana nefa menatra amin'ny pastera, tonga dia hita amin'ny pastera daholo, hitany. Dia any am-piangonana ny ankamaroany demokrasia sisa. Tsy miheno ny fanahy masina intsony, tsy miheno ny bitsiky ny fanahy, tsy miheno ny tory lalana ara-baiboly. Fa hoe anangana fiangonana antsika, ndao hiantso an'ilay stara malaza amin'izao fotoana izao iny. Le mandeha amin'ny telefona iny, le mahay mihira be iny, le tena tian'ny tanora iny. Fa raha iny ny antsotsika, azontsika vetivety ny vola, dia voatsangana ny trano vadim-piangonana, dia ahafahana mividy 4x4 ao amin'ny pastera koa iny. Mampalahelo be ilay fizorana vaboly hoe anana no amidin'ilay olona. Fa le pastera mampivavaka an'ilay olona manana vila ray dia 4x4 roa dia kolizy ao makely. Halleloja. Aiza ho aiza tsika izao amin'ny fiarahana amin'i Jesosy. Aiza ho aiza tsika izany izao. Demokrasia. Zay tsangatana zay be mpifidy eo lany. Zay no nahafaty an'i Jesosy. Be ny amoniny betsaka. Nefa tsy ny demokrasia marina. Tsy ny demokrasia marina lazaiko anao. Dia miverina tany amin'ilay Jesosy teo hoe niaiky Pilato. Tsisy fahotana amin'ity Jesosy ity. Tsy hitako izay azo atao. Tsy hitako izay azo atao izy. Azay ilay zaintsika hoe manasa tanana. Ina dika ilay manasa tanana? Tsy miditra amin'io afery io afa-tsy miatakataka fa lehilahy lehibe. Fantatro Pilato fa tsisy fitaka atao amin'io Jesosy io. Fantatro Pilato fa tena olo-maro io Jesosy io. Fa noho ny pression nataon'ny olona, pression nataon'ny vahoaka, nampisy demokrasia. Dia natorony any Jesosy ho vonoina. Fa lazaiko aminao fa Jesosy io tsisy fitaka io, tsisy lainga io, tsisy lainga io. Alleluia. Verina any amin'ilay tany voalohany teo hoe mba ho velona ho an'ny matika namonjy azy. Fa tsy hoe ohatran'ilay ranabavitato hoe rehefa lahady dia manao choral, manao évangélika, manao groupe fihira, fa rehefa sabotsy manao cabaret, rehefa zoma manao cabaret, reraka be manao cabaret dia lahady mamonjy choral indray. Zany le hoe misabaka. Zany le hoe fa vetavetana eo mason'Andriamanitra. Zany le hoe maloto. Raha fiezina le tiana lazaina eto hoe mba ho velona ho an'izay matika namonjy azy izay velona, dikan'izay hiaina amin'ny fahamasinana ianao. Inona ny dikan'ny fahamasinana? Ny atao hoe masina dia voatokana ho an'Andriamanitra. Rehefa hoe fitaovan-dakozia dia aiza no mipetraka? Ao an-dakozia. Fa tsy alefanao any amin'ny toilette, na alefanao any amin'ny salle de bain, na alefanao any amin'ny chambre. Fa natokana iny ho ao amin'ny toerana ao an-dakozia, satria zay le nanotokana anazy. Raha natokana ho an'i Jesosy koa ianao, aza manolotra ny tenanao ho ampiasaina izao tontolo izao ntsony. Ry tanora, ao anatin'ny hira, ataon'ny satana mihitsy izao izay andrebirebena antsika amin'ity hira marobe ity, amin'ity mozika marobe ity, amin'ity fomba fihira marobe ity. Ary fitahan'ny satana mihitsy fa be da be ny tanora mihira Jesosy, fa tena marina tsy hira Jesosy fa izy no vedety. Tsy miletsy afiseto zao dia efa misy be da be ao hoe izavy, iza ny lanitra, inona moa misy ao hoe varatra sa inona, ohatran'ireny hitanareo le afisina mpihiran'izao tontolo izao reny, nefa ireo evangelika. Fa le evangelika koa amin'izao fotoana malaza. Dia raha tia laza ianao alao manao hira evangelika, nefa ny fonao tsy ho an'i Jesosy akory. Raha tia laza ianao alao manao hira misy Jesosy, nefa ianao tsy niara-maty tamin'i Jesosy akory. Fa mbola ianao ny vedety. Ianao ny tia hafana vao miditra ery ianao dia hira evangelika amin'io. Tsia, raha velona manotompo ianao, miafina ianao. Raha velona manotompo ianao, manetry teny ianao. Raha velona manotompo ianao, tsy ianao no fahofain'olo loatra an'izao.
mode manofaofa an Jesosy nefa le mpihira mihitsy nofaofainao. Tsia, evero ny lalanareo, tsy zany ty filazantsara ty, olona manetry tena. Olona niara-maty tamin'i Jesosy. Toizako indray ty fa meny fanamasina anazy ao. Ndao tsika hiditra kely ao amin'ny Timoty. Nisoratan'i Paoly izy ty ho an'i Timoty dia nisy fananarana napetrany tao. Ho antsika tsirairay avy, ho anahy, ary mifandray ihany le fizaran'ny anabavy rehetrarehetra teo ny amin'le hoe ahoana ny fiainana miaraka amin'i Jesosy. Pratika ity resantsika ity, ho antsika tsirairay avy. Andininy Timoty voalohany, toko fahaenina, andininy fa 17. Timoty voalohany, toko fahaenina, andininy fa 17. Anaro ny mpanan-karena amin'izao fiainana ankehitriny izao, mba tsy avonavona na hatoky ny arena miovaova, fa Andriamanitra izay manome antsika malalaka ny zavatra rehetra mba hifaliantsika, mba hanao soa, mba hanan-karena amin'ny asa tsara, azoto manome sy miantra, ka dia hiary fanorenana tsara ho an'ny tenany amin'ny andro avy, mba hiazonany ny tena fiainana. Pratika ho anahy, raha nitahian'ny tompo aho noho ny fahasoavany, raha nomeny no enti-manana, raha nomeny mihoatra noho izay ilaiko aho. Dia aza mba manao ohatra n'le tantarain'i Jesosy teo hoe tsy atonona tsony ny toerana fitahirizany dia nitariny, dia faly izy hoe mifalia fa manana ilaina be da be ianao. Tsy izay ilay izy. Ahoana ny fiainan'i Jesosy? Jesosy nizara. Jesosy nandeha. Modelitsika dia Jesosy. Isaky nandeha Jesosy dia nizara. Isaky nandeha Jesosy dia nanome. Isaky nandeha Jesosy dia nizara, nanome, niantra ny ta. Dia izay kolona izay ny tenin'Andriamanitra amin'ny Isaia 7:20. Mo tsy hizara mofonao aminona va ianao? Hirimbelona ho an'ny namanao ve? Hidy amin'ny trano ve? Ho titena ve? Fa izay ny voalaza teo. Pratika ho anao. Zao ny zavatra misy. Jakoba dia nilaza an'izay. Ny fivavahana madio dia zao, mamangy ny kamboty sy ny mpitondra tena. Manome ho an'ny hafa, zara ho an'ny hafa. Izay ny nataon'i Jesosy. Pratika izany, lazaiko anao izany. Fa raha vao ianao ihany no mitazona an'izay tianao, ianao ihany no manana an'izay tianao, dia tena mahavalalana ilay tenin'i Jesosy hoe mifaharena ianao. Hainao izany hoe mifaharena. Azonao ve hoe ny mifaharena? Raisiko sara-tsaina hoe omby mifaha. Ohatra ny ahoana ny omby mifaha? Ohatra ny ahoana ny gana mifaha? Dia nitenen'i Jakoba mihitsy hoe ny manan-karena, raha vao tsy mizara ho an'ny hafa, raha vao tsy manome ho an'ny hafa, dia mifaha izy. Ary io izy mifaha io vonona ho amin'ny fitsarana sy ho amin'ny famonoana. Lalina ke izany tenin'Andriamanitra izany. Jakoba 5. Raisiko kely indray izay azafady tompoko. Jakoba 5. Andiny voalohany. Jakoba 5, andiny voalohany. Ianareo manan-karena, mitomany sy midradradradra noho ny fahoriana izay efa manjo anareo. Ny arenareo efa simba, ary ny fitafianareo efa lanin'ny kalalao. Maninona ny simba sy lanin'ny kalalao? Satria tsy miasa, petrapotsiny ao, be loatra. Dia ozy le olona aveo ory hava-manana. Mba miazara dia azo anao e. Zay ve ny kely aina sy nitsemboka tamin'io dia zay tsy zaran'io ka. Dia hoy tenin'Andriamanitra, ianareo manan-karena, mitomany isy midradradradra noho ny fahoriana manjo anareo. Ny arenareo simba. Misy zavatra ke fa tangorona vovoka fotsiny ao an-trano ao tsy ampiasainao akory. Ny fitafianareo lanin'ny kalalao. Fa maninona? Be loatra va dia mipirina ao anaty armoara ao, dia mipirina ao anaty vata ao. Nefa eny an-dalana be da be ny tsy manana, be da be ny tsy mitafy, be da be ny naona. Ny naona efa ao lanin'ny kalalao fotsiny. Raha velona ho an'ny tompo ianao, ny fiainana kristiana mizara ihany koa. Manome, satria izay ny nataon'i Jesosy. Halleloja. Ny volamena sy ny volafotsinareo dia efa arafesina. Satria ahoana? Mipirina koa. Zavatra rehefa tsy ampiasaina
dia arafesiny. Ny arafesiny dia efa vavolombelona iampanganareo sady andany nofonareo tahaka ny afo. Efa namory arena amin'ny andro farany ianareo. Indro ny karaha mampiasa mijinja ny taninareo izay azononareo dia mitaraina, ary ny fitaraina mijinja dia efa tafiditra amin'ny sofin'ny tompony maro. Efa velona tamin'ny fitety ambony tany ianareo sady nanara-po tamin'ny fahafinaretana, dia eo ilay hoe namahy. Efa namahy ny fonareo tamin'ny andro amonoana ianareo. Efa manameloka namono maro ny ianareo. Lazaiko anao fa ny olona manan-karena amin'ny tenany ihany ka tsy mihevitra ny hafa, tsy mizara ho an'ny hafa, tsy manome an'ny hafa noho ny fitiavany an' Jesosy dia mifahy izy. Mifahy arena izy ary io izy mifahy io entina minona azy io izy ny voasoratra. Raha velona manotompo ianao, izany koa ny pratikan'ny fiangonana. Ny tena fiangonana Jesosy Kristy dia fiangonana mizara zany. Fiangonana manome zany. Fiangonana tsy mitazona ny azy zany. Ary zay modelin'i Jesosy. Na dia nanan'endrik'Andriamanitra izy tsy nitaonofokirina mafy ny fitoviana tamin'Andriamanitra fa ny foanany tenany tamin'nakany ny endriky ny mpanompo, nidina ambany dia ambany izy. Halleloja! Pratika mpianana. Raha velona ho an'i Jesosy ianao, maty ianao ny amin'ny fitiavan-tena. Ary rehefa maty ny amin'ny fitiavan-tena ianao, io rehetrarehetra nananao io, dia io izay ianao hoe tsy anahy io fa gestionnaire aho. Asain'i Jesosy mitantana an'io araka ny sitrapony. Ary mbola mpamoahan'i Jesosy aho amin'ny fitantanako an'izay zavatra asain'ny tantanako rehetra. Nijery ny ory Jesosy, nijery ny malahelo Jesosy, nijery ny mahantra Jesosy, nanompo Jesosy, nanompo Jesosy. Zany koa ilay toetra n'olona velona ho an'i Jesosy. Tsy mitady hotom-pona foana, ary tsy mitady hotom-pona mihitsy. Raha zaho tompo azy ozy Jesosy manino? Manasa tongotra anareo. Maika ianareo tsy hanao toy izany koa. Fa tsy hoe ianareo dia za hipetraka aty amin'ny fauteuil tsara tarehy. Izay tsy hitsanganako eto. Satria avy loatra raha eto. Dia misy elanelantsika. Zay te ho lehibe aminareo aoko mpanompon'izy rehetra. Zany ny fiainana miaraka amin'i Jesosy. Manompo ny hafa lalasaina bavy aho. Na paster ianao, na bisop ianao, na tsy haiko apôtre ianao, ninona anaranao, mandoalika ianao amin'ny anaran'i Jesosy ary manasa tongotra ny mpianatra ianao. Jesosy nanasa tongotra ny mpianatra. Fa tsy ho avy avany ianao dia entina filanjana. Io vitanareo iny amin'ny vidéo iny milaza fa Jesosy iny, entina filanjana izy, lanjana eo izy. Tokony midina ianao dia ianao milanja an'ilay olona indray. Tsy hanao fety be dia hanao anniversaire anao am-piangonanao. Manina raha mba le mpivavaka ao aminao ny atao anniversaire fa tsy ny anao. Jesosy ary tsy nanao anniversaire. Tsotra be nge zany Jesosy zany, tsotra zany Jesosy zany. Tsy nisy filirolirony sy ny zavatra manaitaitra ety ivelany zany Jesosy zany, fa tsotra zany. Fa nahodin'le fivavahana amin'izao fotoana ity, le évangile de prospérité ity, rehefa fivavaka tsy maintsy nandro mamay be io ary. Dia tsy maintsy manao kravaty, dia tsy maintsy manao lobaka lava tanana, dia tsy maintsy manao gilet, dia tsy maintsy manao costard. Le andro amin'io 30 degré, le fotoana-fotoan-dehibe, ny atsempohany efa ohatran'ny teren'le fombafomba sy mamay be ao. Ozy le rahalahy nanao fitoriana zay tamin'ny maraina, dia tonga avy ianao an-tranom-pokon'olona. Alao izy fa hisolo akanjo fa manina ianao ny hisolo akanjo? Zao dia mety tsotra ngenao amin'i Jesosy fa tsy isy hoe andeha hisolo akanjo zany, tsy ny akanjonao nijeren'i Jesosy fa mifonao. Anay manana velondrirana. Tsy maintsy avoaka anay ny velondrirana. Tsy mila velondrirana zany hoa Jesosy ki ny era amin'ny pataloha anay ohatra zao. Tsotra fotsiny. Fa tsika lasa le papier cadeau ny zava-dehibe amintsika fa tsy le cadeau ao anatiny. Tsy midika akory zany hoe anao akanjo dia hoe baranà sy tsy mendrika. Fa ny tiana tenenina le toe-polo ny zava-dehibe. Manetry tena raha lasaina bavy raha miaraka amin'i Jesosy. Manetry tena, manompo ny hafa, mizara ho an'ny hafa. Fa tsy mpanjaka. Misy ke manao mpanjaka amin'ity fivavahana ity. Ilay atoko mpivavahana mitsangatsangana ireo, mpanjaka kely be da be any anatin'ireo. Nandeha voyage ary ianao, nandeha tsena ianao dia manontany afaka miantsena ve za pastera? Inona ny hevitra ao pastera ny amin'ity? Nga pastera n'Andriamanitra ao e. Pastera ohatran'i Jesosy ihany, any amin'i Jesosy koa izy manontany rehefa misy zavatra tokony ho fantatra.
ka maninona anao tonga dia miantso direct an Jesosy. Dia tezitra indray paster fa maninona ianao tonga dia manao an'io mba tsy miaramiko akory. Efa niteny tamin'i Jesosy ahozy ilay mpiangona. Efa Jesosy ny nanontaniako voalohany. Izany lalana sy fahamarinana ary fiainana. Misy fomba fivavahana mila rodana sy amboarina mihitsy. Satria lasa misy manao chef d'entreprise, misy mercenaire, misy mpanjaka kely isaky ny toeram-pivavahana. Ino ny tompona? Sanatria ohatran'ny mpanjaka ireny dia kopakopahana famafana ny andro. Ry paster, ry mpanompon'Andriamanitra, ry natao hitarika ny ondry, natao hitarika fikambanana. Ianao izay sendra, tsy haiko hoe sendra fa tonga eto hoe dala hoe mba elo mba jereo izay zavatra resahany any. Zavatra teny anaty hoe asay vao manompo ny pasteranao, asay vao manompo ny bisopinao sy ny apôtranao, asay vao manompo ohatran'i Jesosy izy mandoalika izy, manampy ny hafa izy, fa tsy izy ny tompona. Aleloia! Asa re anahoany ty fitoriana ity fa efa andeha ody zay rehefa avy eo. Sao dia misy mitora-bato. Olona vany lako fity sa Andriamanitra fa raha mbola mila sitraka aman'olona dia tsy mpanompo ny Kristy, fa zay ny filazantsara. Tsy hanandevo olona, tsy hampanompo olona, tsy hangeja olona. Fa hoy Jesosy andala makary amin'ny rivoatria misy zanak'apondra ao tsy mbola nisy nitaingina fa voafatotra, vao izy dia eto aty amiko. Zay nanirahan Jesosy anay. Be da be ny voafatotra any amin'ny atoko-pivavahana any. Voafatotra ny paster. Santoka, mpamina ny santoka, sy mpampianatra santoka any. Ozy ny tompo, avoa izy dia eto aty amiko. Fa be da be koa ny mama, fa mody vany avany fa entiny eo amindray dia fatorany eo indray. Dia torineny kely fotsiny dia eo amindray. Sanatria aminay zany da lasa anabavy. Fa zay dia hitondranao eo amin'ny Jesosy, hitondranao amin'ny fahafahana, hitondranao amin'ny fitsarana, hitondranao amin'ny fitiavana an' Jesosy. Rehefa tonga eo amin'ny Jesosy ianao dia faly zay, bye bye. Rehefa teny Jesosy mbola miona moa miverina ty Antsirabe dia miverina ihany tsy maninona. Fa ny tiana tenena, ianao manana fitsarana amin'ny Jesosy, ianao manana firaisana ambavaka amin'ny Jesosy, ianao ho tia ny tenin'Andriamanitra, ianao hiaina miaraka amin'ny Jesosy isan'andro isan'andro. Mba ho velona ho an'ilay maty ka nitsangana amin'ny maty ianao. Isan'andro, fa tsy hoe rehefa alahady na rehefa sabotsy. Aleloia! Masiny Jesosy. Korintianina voalohany toko voalohany dia milaza hoe Jesosy Kristy ilay fahamasinana. Noho izany tokony masina ihany koa ianao. Aza mifangaroaro amin'izao tontolo izao. Aza manaraka ny fanao n'izao tontolo izao, izao Romanina toko 12. Lamaodin'izao tontolo izao ty, ianao ve mankany am-piangonana raha lasa anabavy? Ianao ve mankany am-piangonana raha nabavy? Dia miala tsiny ny ziponao atraty ananina ty. Fa fiangonana ny lehanao sa inona? Dia pastera mijery izany tsy miteny. Ny mpanompon'Andriamanitra mijery izany tsy miteny. Aiza ilay fitoriana fibebahanao am-piangonana? Tamin'ny maray zay avy nitory dia andeha hamonjy aty an-tranobokon'olona aty, mivoaka ery amin'ny trano fivavahana ery ilay olona, mivoaka kelikely dia avaiza izy io? Avy mivavaka izy. Dia me fotsiny hoe ndrisy Jesosy fa inona ny fahanana amin'ny ondry any? Inona ny fahanana amin'ilay olona any? Tsy tenenina aminao ve hoe io fahotana io mamatotra anao, ary ny hafahana amin'io fahotana io dia ianao manatona an Jesosy mba tsy hifohanao sigara intsony. Leo ny fombafomba-pivavahantsika raha lasa anabavy. Leo ny démonstration amin'ny paster amin'ny akanjo sy ny bika amanendrika fotsiny tsika raha lasa anabavy. Leo ny resaka fampanantenana vola sy harentsika raha lasa anabavy. Fa ny tena ilayntsika dia mifahitana an Jesosy, manafaka ny olona fangejana, manafaka ny olona mijangajanga. Rehefa mijangajanga ianao tonga amin'ny Jesosy ianao tsy te herika fijangajangana intsony. Raha mpakalaboly ianao rehefa tonga amin'ny Jesosy ianao tsy te hangalatra intsony fa ianao indray te hanome. Raha olona ianao olona mpifosafosa, rehefa tonga amin'ny Jesosy ianao tsy te hifosa intsony. Raha olona mpialona ianao, rehefa tonga amin'ny Jesosy ianao tsy te hialona intsony. Raha olona tsy mamela heloka ianao, rehefa tonga amin'ny Jesosy ianao mahay mamela heloka. Zay ty filazantsara toriana aminao ty. Fa tsy hoe miditra am-piangonana ianao mpifosafosa, mivoaka avao ianao mbola mihoatra lavitra noho ilay mpifosafosa niditra tamin'ny voalohany. Satria nahoana? Tsy Jesosy ny ambara aminao ao, fa programa am-piangonana. Vaovao am-piangonana efa adiny ray sasany. Adiny ray, toriteny 10 minitra. Raha vao mihoatra fiafakado ny toriteny dia asa efa mangina amin'izay io fa lava be. Satria fombafomba. Mifoka sigara ilay olona miditra ao am-piangonana, mivoaka avao izy mbola mpifoka sigara ihany.
ao anaty lainga sy kolokolo lay olona niditra tao am-piangonana mivoaka avao izy mbola vao maika izy ao anaty lainga sy kolokolo satria nahoana satria tsy toriana aminy ao ny fanafahan'i Jesosy tsy toriana aminy ao Jesosy tsy toriana aminy ao ny fibebahana tsy toriana aminao fiara-miona amin'i Jesosy eny ianao dia mahazo hery raha miona amin'i Jesosy eny ianao dia potika ny fahotany raha miona amin'i Jesosy eny ianao dia arikoriko anao ny fahotany ary raha miona amin'i Jesosy ianao dia lasa olom-baovao fa indrisy fa tsy Jesosy ny ampionana aminao ao zay raha tonga eto ampionanao amin'i Jesosy marina ampionanao amin'i Jesosy marina ho lasa olom-baovao lasa ny zavatra taloha raha tsika mameno tranopokon'olona reto no tena manapa-kevitra marina ho an'i Jesosy aza faly mihaino fotsiny raha lasaina-bavy hoe efa fantatro zany efa haiko zany fa ozy ny teny frantsay hoe any amin'ny enfer dia feno fikasana tsara any fikasana tsara any fa tsy ny fikasana ny mahavonjy lazaiko anao zany tsy ny fikasana ny mahavonjy fa ny fanapahan-kevitra entitra hiala amin'ny fahotana anaiko ho faty miaraka amin'i Jesosy ary hitsangana maty miaraka amin'i Jesosy ry tanora ovay ny fomba fanao mba fitafy motina ary arotiko mihitsy ny fotoana amin'izao mahamaro be atsika izao mba fitafy motina fitafy mame voninahitra an'i Jesosy fitafy tsy mamofady ary zao tsy hoe rehefa lahady vao manao fitafy motina na sabotsy amin'ny andavanandro tsy hita amin'ny pastera tsy hita amin'ny mpiara-mivavaka hita an'i Jesosy io le filma teo tadio manomboka androa misy filma mandeha aho misy tournena foana ao disque dur io amina terrain maromaro tsy lamy mihitsy io hoe saturé fa mety efa tsy hitan'le any ambony tsony efa saturé tsy saturé zany ao amin'ny tompo hitan'ny tompo daholo ny ataonao ny fihetsika ny fiteninao ny toe-ponao ny mombanao rehetra ary raha tsy mibebaka ianao tsy voadio ny rano Jesosy ianao dia ho tsaraina amin'izay nataonao ary omelohana satria zay nafafiny olona nojinjainy fa raha miditra ao amin'i Jesosy ianao ny rano Jesosy afaka manadio anao indray mandeha monja ary izy amin'izao sisy zao aza manota intsony tsy hoe diovin' Jesosy dia hanota indray tsy zay ity zavatra resantsika ity hoe ifona indray aloha amin'ny lahady fa mpanota dia tonga ny latsinainy dia asa afaka manota indray fa alao fa amin'ny lahady mifony tsy zany ity ny voasoratra ato dia zao ny olona rehefa manana an' Jesosy tsy handeha vo fahotana intsony izy tsy miverimberina tsy lalàna eo amin'intsony ny fahotana lalàna matsy dia lalàna miverimberina ohatra lalàna ity zao rehefa latsaka any satria izay ny lalàna misy zavatra misitonao fa mahatonga an'io tsy latsaka tsony apetrako hoe tsy ambon'ny ry bavy io dia tsy milatsaka tsony misy lalàna anankiray amboniny zay mitazona azy ary rehefa tonga ao amin'i Jesosy ianao lalàna ny fanahanaina lalàna ny fanahanaina lalàna ny fanamasina ny eo aminao mahatonga anao tsy hanota intsony ohatra ny nandehana amin'ny Petera teny ambony rano tsy manota intsony tsy lalàna aminao intsony manota tsy voatery ifosatsony ianao tsy voatery alina intsony ianao tsy voatery ankala olona intsony ianao tsy voatery ho titena intsony ianao misy nge te hiala amin'ny fitiavatena fa tsy afaka misy nge te hiala amin'ny fosafosa fa tsy afaka misy nge te hiala amin'ny fialonana fa tsy afaka misy nge te hiala amin'ny sigara sy ny toka sy ny paraky fa tsy afaka misy nge te hiala amin'ny fahatezerana sy ny fakistinana fa tsy afaka satria nahoana lalàna le izy fa rehefa miditra ao amin'i Jesosy ianao potiky ny lalàna iny halleloja rehefa miditra ao amin'i Jesosy ianao potiky ny lalàna iny reo raha lasaina-bavy reo izaza mitory aminao be da be ny lalàna nangeja ny fahatezerana ny fahasiahana ny fifohana ny fijangajangana ny halatra ny lainga sy ny maro samihafa ny tsy fitiavana fa rehefa niditra tao amin'i Jesosy potika rehefa niditra tao amin'i Jesosy potiky ny fahotana iny ny fahotana masy dia ny tsy fahafahanao manao sitrapon'Andriamanitra te hiezaka ihany ianao fa tsy mahavita dia zay ny lazaiko anao hoe tsy vahaolana ny aparatoka tsy vahaolana ny pensée positive tsy vahaolana ny cure d'âme fa ny vahaolana inty a Jesosy maty ho ahy ianao miara-maty aminao inty a Jesosy apetrako aminao ny fiainako fa tsy vitako intsony tsy zaka ny ati-dohako tsy zaka ny subconscientko tsy zaka ny pensée positivako tsy zaka ny fandehanako any am-piangonana isan'andro tsy zaka ny fandoavako fafolo-karena sy ny fandoavako rakitra tsy zaka ny zantsony izy ity Jesosy fa perta
faharotsako eo aminao daholo ny fiainako dia eo aminao aho. Miantoraka eo aminao aho. Zay ny fanalahidy anao. Fanalahidy ny fiadanana. Jesosy ilay fanalahidy. Izao mitana ny fanalahidy sy ny fahafatesana fiainatsika. Izao mitana ny fanalahidy ny fahafatesana sy ny fiainatsika. Ny lakile tokana toroko anao androany, Jesosy ny anarany. Tsy hoe lakile 7. Alahady 7, afahanao mahazo fiadanana. Alahady 7, afahanao manatrika amin'ny alahady 7, afahanao mangoro-karena, mahatonga anao businessman kristianina hompanefoefo. Tsy hitanao le businessman tonga tao amin'i Jesosy, efa marapana antsika efa mamareta kely. Ahoana ozy le businessman tonga tao amin'i Jesosy? Jesosy ahoana ny ataoko azoko fiainana mandrakizay? Dia ozy Jesosy, inona ny lazain'ny lalàna? Aza mamono olona, aza mangalatra, manajana ray sy ny reninao, aza miampanga olona sy ny maro samihafa. Hay, efa nataoko daholo zany. Nefa mbola tsy azo ny antoka hoe mahazo ny fiainana mandrakizay izy. Dia ahoana nataon'i Jesosy? Hitan'i Jesosy fa misy vilà 3 tao, misy 4x4, misy inona koa ankoatran'izay, misy marché maromaro. Tonga teo amin'i Jesosy. Ahoana ozy Jesosy? Amidio ny fanananao rehetra dia manaraha. Amidio ny fanananao rehetra dia manaova fiantrana dia anao manaraha. Raha zany mitoriana amin'izao fotoana, manakoako ao hatramin'ny mpivavahana, tsisy hijanona tsony aho. Ahoana? Mazavazava ny W. Ny atokavako eto ary ampitombo ilay zavatra ilaiko. Ny atokavako eto ary mba ampiakatra chiffre d'affaires tonga ato ianao sainao amitiko ilay izy. Jesosy raha lasaina bavy tena enjana be. Satria fatany efa fitiava-karena ny fony olona io. Za koa raha tonga eto tsy miteny aminao hoe amidio koa ny ianao. Fa mety manana fomba hitenenany indray ny tompo. Fa mety nisy olona nanan-karena be keny eo na tamin'i Jesosy, fa Jesosy tsy niteny taniny hoe amidio e. Satria tsy tany ny fony iny olona iny. Fa ty anankiray ity tany ny fony. Ary rehefa tany ny fony dia hoy Jesosy hoe amidio daholo ireo dia ameo amin'ny mahatra dia ianao manaraha. Raha vao mbola misy zavatra ao am-ponao makabahana an' Jesosy dia hoy Jesosy hoe amidio aloha ireo. Raha vao mbola misy akoatran'i Jesosy aho, raha vao mbola inona ny tena misarika ny fonao ao? Inona ny tena mbahana amin'ny fonao ao? Inona ny tena mahasarotiny anao ka tena makasika anao raha kitikitihana aminao? Fa iny mihitsy ny dia tavan'i Jesosy hoe amidio, avotsory, elao, ario. Fa raha mbola misy zavatra makabahana, makaplasy alohan'i Jesosy aho, sampy zay. Jesosy nefa sarom-piaro. Tiany Jesosy dia izy ny loha laharana eo amin'ny fiainanao. Tiany Jesosy dia izy no mpanjaka. Tiany Jesosy dia izy ny toetra eo aminao. Halleloja! Dia hoy izy tamin'ilay businessman, amidio daholo ny fanananao rehetrarehetra, ameo mantra dia ianao manaraha. Tena perta mihitsy iny. Raha ohatra hoe amidio daholo ny fanananao rehetra dia omeo ny malahelo. Fa nampiany Jesosy ianao manaraha. Salazaiko anao 20 taona mahery zay nikasihan'i Jesosy ary nitarihany anao hoe avy manaraka. Fa lazaiko anao fa na indray segondra ary tsy nanenina hoe tena nidikizo niaraka tamin'ity Jesosy ity. Ary nanao foana niaraka tamin'i Jesosy ity. Be da be ny ady hitako tao. Be da be ny fanenjehana ny ainako tao. Be da be ny fitsapana tao. Be da be ny zavatra tena any amin'ny tena hoe mankarary ny ainao mihitsy tao. Be da be ny zavatra ady sarotra tao. Fa na indray segondra ary zara lasaina bavy tsy miala amin'i Jesosy zany. Jesosy io resahako aminao io fa tsy atoko mpivavahana na olombelona. Fa Jesosy en personne io. Ary io fanamasina io miasa tato anatoko nanaovako an'izay fa tsy nieriko akory na hoe zany tsara. Fa rehefa maty nitsangana tamin'ny maty dia nomeny tompony fanahany. So dia anao mieritreritra efa maty oviana le rangahy io sy nga maty izy io zany dia matsangana tamin'ny maty. Tsy zay le zavatra tiako tenenanao. Fa zay le Romanina toko 4 tokony ho maty nitsangana tamin'ny maty daholo tsika rehetrarehetra ireo. Mba hajakan'i Jesosy ao anatsika amin'ny fiainam-baovao ary milatsaka ao amintsika ny fanamasina. Dia io fanamasina io no motera mitarika anao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Rikoriko fahotany ianao. Zany dia lazaiko anao. Tsy te herika intsony ianao.
ohatran'ireny hoe olona marary reny dia tsy te hihinan-kanina. Fa rehefa ao amin'i Jesosy ianao, marary pitian'i Jesosy, tsy te hanota intsony. Aleloia! Rehefa ao amin'i Jesosy ianao, ohatran'i Josefa, nitsoaka Josefa rehefa misy fahotana. Rehefa ao amin'i Jesosy ianao, manaiky an'i Jesosy 100 isan-jato. Ka izao no lazaiko anao, faranako ny resaka. Jesosy tia anao. Jesosy tia. Aza mifangaroaro amin'izao tontolo izao. Aza manao ny fomba n'izao tontolo izao. Aza manao fomba ety ivelany hoe an Jesosy rehefa sabotsy lahady fa amin'ny andavanandro ary dia izay tiako ihany. Fahatoloran'i Jesosy ny fonao. Dia ho tsapanao izany fiadanana izany. Fiadanana. 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 Tsy voavidim-bola zany. Tsy voavidim-bola vola man-karena zany. Zany fiadanana zany tsy miankina amin'ny misy ao aminao. Tsy miankina amin'ny montant anaty compte bancaire anao. Fa na zéro ary ny ao. Le fiadanana mitoetra foana. Satria izay le fananana an'le fanamasina. Inona ny anananao an Jesosy raha tsy adany ianao? Inona ny anananao an Jesosy raha tsy adany ianao? Miadana ao am-po, manana fitsaharana, manana fifaliana, manana fitoniana. Solution an'io Jesosy. Tsy numéro zao na numéro zao fa ny solution lazaiko anao, numéro ambony numéro rehetrarehetra, Jesosy ny anarany. Alléluia. Jesosy ny anarany. Indray andro nisy fivarotana andevo tany Angleterre. Dia avy ty anglisy anankiray nijery sendra nandalo. Nandre ny lavanty. Miady varotra mividy an'le andevo. Zao sterline, ty sterline, zao livre sterline. Nakarina foana satria nisy anankiray tena tiany olona ovidiana tao. Ty avy avany le anglisy. Nakariny ambony be mihitsy. Nividianana an'le andevo. Tsy santeny intsony ny ambiny. Azo le andevo rehefa avy eo. Rehefa azo le andevo, tia ny taratasy ozy izy. Mamotsotra anao tsy ho andevo intsony. Mamotsotra anao tsy ho andevo intsony ty, dana mandeha. Tomany le andevo. Za ozy tsy andeha. Za tsy andeha fa za hanaraka anao. Beta be zay patro efa narahako zay. Nangeja sy namatotra sy nampajaly aho foana. Fa ianao ty tena patro hafa mihitsy. Efa mividinao vola livre sterline takina fotsiny ny olona rehetrarehetra teo. Rehefa voavidinao indray dia ozy ianao hoe ino ny tana mandeha fa fitsorako ianao fa afaka ianao. Tsy ala aminao intsony aho. Inona ny fampianarana raisina amin'izany? Andevo ianao. Namidy ho amin'ny fahotana ianao. Ary beta be ny mbola nanandevo anao. Na toko-pivavahana io, na mpitondra fivavahana io, na fomba natoetra. Fa nisy nanambola ambony noho ny ambony tao. Ny miliardera. Ny mpanefoefo tonga tao. Dia niteny hoe ty hividanako anao. Ny rano nalatsany. Ny rano nalatsany. Hatramin'ny goty farany indrindra. Takina daholo ny ambiny rehetrarehetra. Tsisy hevitra. Manaiky izay. Io no mividy io. Io no nahazo. Ary rehefa voavidiny ianao. Tena fotsiny. Afaka ianao amin'i Jesosy. Afaka ianao amin'i Jesosy. Afaka tsy manota intsony ianao amin'i Jesosy. Sarobidy ianao eo anatrehan'i Jesosy. Novidiny tamin'ny rany ianao, nosasany ianao, no hamarinina ianao, no hamasinina ianao, natsoina zanak'Andriamanitra ianao, ary ho avy izy hakanao eny amin'ny raha ho lanitra rehefa tonga izy.